vavakisika rainay izay ny an-danitro rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zokinay faly manandratra sy mideranao zahay fa Andriamanitra lehibe ianao tompon'ny voninahitra misaotra ny amin'ny fahasoavanao fa novorianao ato an-tranonao zahay amin'izao alakamisy amin'ny herinandro sambatra izao handray ny fiadananao sy ny fitahinao ndreto zahay manetry tena fa tsy nandeha tamin'ny sitraponao mifona fa nanao izay nampalahelo anao manota mandika ny didinao koa mangataka ny rano Jesosy Kristy hanadio sy hanafa-keloko anay fa ny rano ihany no afaka manadio anay dia mangataka ny fanahinao masina zahay hiasa aminay amin'izao fanompom-pivavahana izay tanterahanay izao ary tsy izao ihany fa amin'ny androm-piainanay dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay izany vavaka izany amen. Aoka hitsangana ianareo hivavaka. Ndreto izay Andriamanitro mahatsiaro indrindra ny antsony Jesosy zokinay anay ary fantatray fa vonina hiteny indray ianao Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina ny fitiavanao anay manokana dia miaino izahay ataovy manaiky sy maharitra amin'ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Manona ny fiarabana ho antsika rehetra tafaombana amin'ity takariva ny alakamisy ao anatin'ny randro sambatra ity ary miarahaba antsika ankizy sy tanora. Araka ny fandaharana dia ny Luka toko voalohany andininy 5:7 no iompana-ny fotoana amin'ity takariva ity. Luka toko voalohany andininy 5:7. Hamak'izany miaraka amin'ny anaran'ny Tompo isika ankizy sy tanora rehetra manao hoe ary sambatra ianao izay nino fa efainy izay zavatra nampilazain'ny Tompo taminao. Ary sambatra ianao izay nino fa efaina izay zavatra nolazain'ny Tompo taminao. Elizabeta reniny Jaona mpanao batisa no manambary zany amin'ny Maria mba handramo hoe tonony amin'ny namany eo akaikinao ankizy tanora zany teny zany sambatra ianao izay nino fa efaina izay zavatra nampilazain'ny Tompo taminao. Tafaverina ve? Sambatra ianao izay nino fa efaina izay zavatra nolazain'ny Tompo taminao. Nahita karazam-boninkazo tena niavaky ravindray andro izay ary dia nangataka tamin'ilay tompon'ny voninkazo izy mba ahazo voany io voninkazo io afafiny eo amin'ny zaridainany dia nahazo tokoa izy fa tsara fanahy moa ny tompon'ny voninkazo. Nafafiny tamin'ny tany faran'izay tsara ilay vo dia mikolokoloiny ny karakarainy tondrany ny tany elabe nefa mbola tsy naniry tsara ihany ilay voninkazo mitsimoka fa tsy vetivety dia mamoaka ravina tsy mbola namoa akory azy dia niteny tamin'ny reniny izy hoe reny moa zany Dorcas sa fifoazana niteny tamin'ny reniny ravo hoe orneny eo le voninkazo ane ka tsy maniry arak'izay eritreretako azy mihitsy kivy aka aleo amin'izao io za foana nidreraka dia hoy ny renin-dravo hoe tsy anaka toy izy ihany ny fikarakaranao fa io ne voninkazo manokana voninkazo manokana tahak'ireny dia tena maharitra mihitsy vao ahitana vokatra mahareta re karakarao foana dia nanohy ny karakara ravo rehefa nanohy ny karakara ravo ela ny ela dia nisy vokatra tokoa. Izay ilay tantaran'ny fambolena voninkazo nataon'ny ravo avy amin'ny Luka toko voalohany andininy 5:7 sambatra ianao izay nino fa efaina izay zavatra nampilazain'ny Tompo taminao. Avy amin'izany sy ny tantara ohatra no amoahantsika afatra hoe
ny teny fikasan'Andriamanitra no toy ny vo an'ilay voninkazo miavaka. Tsy mitovy amin'ny teny rehetra ny tenin'Andriamanitra. Raiso izany. Aoka ho tanolonaka ny rinin'ny teny ny fontsika. Dia mahareta koa miandry ny vokatry ny teny, izay nambolen'Andriamanitra ao am-pontsika ankizy sy tanora, manana faharetana ary miomana tsara amin'ny fahatanteran'ireo teny fikasana be dia be, ambaran'ny Tompo amintsika ao amin'ny soratra masina. Hoy ny teny manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, ary sambatra ianao izay nino fa efaina izay nampilazai ny Tompo taminao. Miaino ary mareta ho tanteraka aminao ny teny fikasan'Andriamanitra. Hivavaka isika. Misaotra Tompo fa mbola avelanao ampiasa ny sofina hiaino izahay. Dia nandre tokoa fa sambatra izahay raha mino fa efaina izay nolazainao taminay. Toy ilay mpamboly voninkazo izahay, mety ho kivy ka tsy maharitra miandry ny vokatry ny teny fikasana ao Andriamanitra, fa anio ampahareto indray amin'izay efa nampandrenesinao ary feno fanantenana ho tsara homana tsara ka hiandry ny fahatanteran'izany teny izany. Mbola lavitra ny lalana ankizy sy tanora, fantatray fa ho tonga sahady izay satria ianao mialohanay manome anay ny teny ho fanily ny tongotray sy ho fanazavana ny lalanay. Amin'ny anaranao Jesoa, amen. Iara ivavaka sika Tompoko. Misaotra sy mideranao zahay Tompo amin'izao herinandro sambatra iomanana amin'ny finoananao izao. Tonga amin'ny fotoana sarobidy dia ny amakiana sy hainoana ny teninao. Koa fenoan'ny fanahy masinao, eo izay amaky tsy handiso na handatsaka ny teninao. Eo ny vahoakanao hifantoka ka higoka ny hamamy ny teninao. Eo ny mpanomponao izay hitondra ny hafatrao mba hantanteraka ny hirakao. Amin'ny anaranao Jesosy, ilay tianay ka mampiomana anay amin'ny finoana no hanaovana izany vavaka izany. Amen. Iaraka hamaky sy hiaino ny soratra masina isika. Ao amin'ny fanekena taloha, bokin'ny Salamo. Salamo 7:1, andininy 4 ka hatramin'ny 9. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Jehovah, hideranao ny mpanjaka rehetra amin'ny tany, fa handre ny tenin'ny vavanao izy. Eny, hihirany amin'ny lalanao Jehovah, fa lehibe ny voninahitry Jehovah. Fa na dia avo azy Jehovah dia mijery ny ambany toetra, ary ny mpiavonavina fantany ny lavitreny. Na dia andeha eo amin'ny fahoriana azy aho dia hamelonay ianao. Hanindrotra ny tananao, hanohitra ny fahatezeran'ny fahavaloko ianao, ary hamonjy ihany tananao ankavanana. Jehovah no hatanteraka ny amiko. Jehovah mandrakizay ny famindramponao, aza mahafoy ny asan'ny tananao. Ho tohizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao, filazantsara araka ny Lioka. Lioka 1 andininy 7:30 ka hatramin'ny 5:70. Ary ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily nosoratan'i Jakoba. Jakoba 1 andininy 1 ka hatramin'ny 10. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Maria niainga tamin'izany andro izany ka nandeha faingana ho any amin'ny tany havoana
ho ao an-tanàna anankiray an-joda ary niditra tao an-tranony Zakaria izy ka niarahaba any Elizabeta. Ary rehefa reny Elizabeta ny fiarahaba-ny Maria dia nibitaka ny zaza tao an-kibony ary nofenohina ny fanahy masina Elizabeta dia niantso tamin'ny feo mahery hoe izy: voatay samy vehivavy ianao ary voatay ny ateraky ny kibonao. Avy aiza no ahatongavan'izao amiko no mba vangin'ny ren'ny tompoko aho? Fa indro raha vao ren'ny sofiko ny feon'ny fiarabanao dia nibitaka no ny afaliana ny zaza ao an-kiboko. Ary sambatra ianao izay nino fa efaina izay zavatra nampilazain'ny tompo taminao. Ry malala, aoka hifankatia isika fa avy amin'Andriamanitra ny fitiavana, ary izay rehetra tia no nateraka Andriamanitra sady mahalala an'Andriamanitra. Izay tsy tia dia tsy mba mahalala an'Andriamanitra, fa Andriamanitra dia fitiavana. Izao no nanehoana ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra naniraka ny zanan'ilay tokana tamin'izao tontolo izao mba hahavelona antsika amin'ny alalany. Izao no fitiavana, tsy ny nitiavantsika an'Andriamanitra fa ny nitiavany antsika, ka nirany ny zanany ho avotra noho ny fahotantsika. Ry malala, raha izany no nitiavan'Andriamanitra antsika dia mba tokony hifankatia kosa isika. Tsy mbola nisy olona nahita an'Andriamanitra na oviana na oviana. Raha mifankatia isika dia mitoetra ato amintsika Andriamanitra ary tanteraka ato amintsika ny fitiavany. Izao no ahafantarantsika fa mitoetra ao aminy isika ary izy ato amintsika dia ny nanomezany antsika ny fanahiny. Ary izahay efa nahita ka manambara fa ny Ray efa naniraka ny zanaka ho mpamonjy izao tontolo izao. Na iza manaiky fa zanak'Andriamanitra Jesoa dia mitoetra ao aminy Andriamanitra ary izy kosa ao amin'Andriamanitra. Ary isika efa mahalala sy mino ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra dia fitiavana, ary izay mitoetra amin'ny fitiavana no mitoetra ao amin'Andriamanitra ary Andriamanitra ao aminy. Amen. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mbola ho aminareo ny ry-havana ny famindram-po sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa tompontsika. Ampahiry antsika indray ny tompo amin'ny alalan'ny fanahy masina sy ny teny izay novakiana teo. Dia hiaraka isika ao amin'ny Luka toko 2:5-7 efa niombona natao amin'ny fotoanany ankizy sy tanora. Iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny tompo manao hoe: ary sambatra ianao izay nino fa efaina izay zavatra nampilazain'ny tompo taminao. Ary sambatra ianao izay nino fa efaina izay zavatra nolazain'ny tompo taminao. Miomana amin'ny finoana, tena fiainantsika andavanandro koa zany. Raha ka tia ampiangonana isika hanatrika an'ity alakamisy ity, teny ampelantanantsika ny fandaharana, dia niomana isika hoe inavy ny vakiteny, ahoana ny hamakitsika azy. Miomana fiainantsika zany. Fa izany koa no hevitry ny advento, fiomanana amin'ny fiavian'ny tompo. Fiomanana amin'ny fiavian'ny tompo. Miomana amin'ny finoana isika. Maria, lay anambarany Elizabeta n'ity Luka toko 2:5-7 ity, dia efa niomana ary matoky fa ho efain'Andriamanitra tokoa izay efa nolazaina taminy. Fiomanana amin'ny finoana dia lesinao omen'Andriamanitra antsika.
raha ho avy ny tondra-drano andravan'Andriamanitra n'izao tontolo izao tamin'ny andro Noa, ao amin'ny Genesis 9 hatramin'ny 9 dia 100 taona Andriamanitra no nanomana an'izao tontolo izao fa horavana amin'ny alalan'ny safodrano ny tany. Fa tsy nirarano mpiarabelona tamin'ny Noa, nanomana ny tompo. Ary ny amin'ny fahaterahany Jesosy tsy hoe tamin'ny andron'ny anjely Gabriela ihany, fa isika dia notolorana ireo perikopa fanomanana hatramin'ny andron'ny mpaminany, raha tsy teny afa-tsy ny Isaia mpaminany, izay mandidina ny 100 taona talohan'i Kristy, nanomana ny tompo ny amin'ny aviany Jesosy. Tsy voazao advento ray volana mialohan'ny Krismasy zao ihany izy nanomana, fa efa 100 taona mialoha ny aviany Kristy efa nanomana ny tompo. Ary ny amin'ny fiavian'ny tompo fanondroany, raha miainga ao amin'ny apokalipsy fotsiny isika, misy filazana manao hoe avy fainganao any amin'ny 2:20 raha atao ny kajikajin'ny fotoana dia manodidina ny 2000 taona na 790 taona hatramin'izao ifanatrehantsika zao izany resaka fiavian'ny tompo fanondroany zany. Tena manomana ny tompo, manomana antsika ny tompo, ary manome lesona ahoana ny fiomanana amin'ny finoana eo anolohan'ny fikasan'Andriamanitra. Fikasana amin'ny fiaviany fahatsiarovana ny Krismasy, fa indrindra ny fiaviany fanondroany hitsarany velona sy ny maty. Fiomanana amin'ny finoana dia manomboka amin'ny fiainona, manomboka amin'ny fiainona. Maria atao amin'ny Luka 2:20 eo amin'ny 5:20 dia niaino ary taitra sy ny eritreritra noho ny fiarabana nataon'ny anjely. 2:5:20 hoy ny soratra masina amin'ny anaran'i Jesosy, ary taitra loatra izy noho ny teniny ka ny eritreritra izay tokony ho hevitra izany fiarabana izany. Nanomboka teo i Maria noho ny aino, ary hatrany amin'ny 7:30 ny aino ny teny fikasan'Andriamanitra nampitondraina ny anjely Maria. Fiomanana izany. Ary izany koa isika, io toriteny izay ambara amintsika isaky ny misy fanompoam-pivavahana, io fampianarana soratra masina atao eo anatrehan'ny fiangonana, hankavorin'ny fiangonana io dia fiomanana, fiantsoan'Andriamanitra antsika hiomana amin'ny finoana. Raha ambary zany fa fiomanana amin'ny fiavian'ny tompo ny advento izao, na fahatsiarovana ny fiavian'ny Krismasy, na izay fiomanana ny amin'ny aviany fanondroany, dia tsy afaka isika fa tsy maintsy manomboka amin'ny fiainona zany. Tsy misy olona afaka ho azo antoka hiomana raha tsy efa niaino ny tenin'Andriamanitra. Arakaraky ny amaroan'ny tenin'Andriamanitra arentsika no mahatsara fiomanana antsika amin'izany fiavian'ny tompo zany, amin'izany Krismasy zany. Izao tsy niaino raha tsy ny tamin'ny lahady ihany. Misy tonga androany satria anjarany androany, fa misy efa teo lahady, latsinainy, talata, larobia, mbola lakamisy, mbola hoeo izy zoma, mbola hoeo izy sabotsy, mbola hoeo izy alahady, mbola hoeo izy alatsinainy. Hamonjy ireny fotoana hianona amin'ny tenin'Andriamanitra ireny mba ho tsara fiomanana ny amin'ny fiavian'ny tompo. Manomboka amin'ny fiainona ny fiomanana amin'ny finoana eo am-piandrasana ny fiavian'ny tompo. Mahafinaritra ry havana no mahafantatra ara-baiboly fa io fiainona io dia tena fiaina ny fiangonana. Tamin'ny andron'ny Ezra araka ny boky Nehemia dia maray tsy hariva ary tonga any amin'ny sasakalina no amakina ny baiboly ataony hoe lalàna
sy anazavany Ezra sy ireo mpiara-miasa aminy amin'ny fiangonana ny soratra masina fa vita ny fiangonana izany ary ambara ao amin'ny Néhémie 4:5 fa tena fotoam-pifaliana ny fiainona tamin'ny fiangonana. Ao amin'ny Matthieu 5:10 hatramin'ny 7 dia tory teny lava raha manisa moa isika ka mana totaly dia 2:100 ny andin-tsoratra masina mirakitra an'io tory teny lava be an'i Jesosy io fa naharitra ny vahoaka. Ny tory teny lava indrindra nataon'ny apôstôly dia ny tory teny ny Stefana misy 2:20 ao amin'ny asan'ny apôstôly 7 andiny 2 hatramin'ny 7:50 fa tao aorianany tory tenin'ny Stefana dia novonoana ho martyr izy. Ny fiainona riavana dia fanombohana ny fiomanana amin'ny fiavian'ny tompo. Tsarova fa tsara omana ianao raha betsaka ny tenin'Andriamanitra norenesinao. Tsara omana amin'ny fiavian'ny tompo ianao raha mamaky ny soratra masina, raha mianatra ny soratra masina, raha miaina ny soratra masina. Dia ilofosy izany famakiana sy fiainona fianarana ny soratra masina izany ho marika ny fiomananao hitsena ny fiavian'ny tompo indray, na ho krismasy akaiky sy antombotra na indrindra ilay fampanantenana ny amin'ny haviany fanindroany. Fa amin'ny faharoa sambatra ianao izay nino fa efaina izay zavatra nampalazain'ny tompo taminao. Ny fiangonana miomana amin'ny finoana dia fiangonana manaiky izay voalaza. Ny 5:30 no ahitantsika izany. Hoy Maria rehefa tapitra ny fiainona dia ho Maria, intiny ankizivavin'ny tompo aoka ne ho tonga amiko araka ny teninao. Dia nandao azy ilay anjely, intiny ankizivavin'ny tompo aoka ne ho tonga amiko araka ny teninao. Ny olona nandre ny tenin'Andriamanitra, nandre ny soratra masina dia mahatsiaro voakasika ka toy ny mandre fiantsoana, dia manaiky manolo-tena hanatanteran'Andriamanitra ny fikasany tahaka ny Maria, intiny ankizivavin'ny tompo aoka ho tonga amiko araka ny teninao. Ohatra vitsivitsy amin'ny fanekena ny antson'Andriamanitra ry Mosesy ao amin'ny Exodosy 7 andininy 1 hatramin'ny 10, ry Jona ao amin'ny Jona 7 andininy 1 hatramin'ny 10, areto moa izany dia Maria. Fanekena tsy hoe ny aino ihany fa nanaiky indrindra koa ho fiomanana amin'ny finoana hahatanteraka ny teny fikasana. Sika fiangonana dia miaino, mianatra, mandre. Raisina izany dia indraindray avela aty am-piangonana. Raisina dia avela ny am-piangonana. Anontaniana hoe fa inona ny toriteny tany ohatry nisy namboly voninkazo a? Inona ny toriteny tany ohatry nisy an'izao a? Raisina dia avela ny am-piangonana, tsy tonga tamin'ny fanekena. Enona dia adino dia namitaka ny tenantsika isika hoy Jakoba any amin'ny epistiliny. Ary ny tena loza aza dia hoe enona fa tsy ekena, lavina kitsirano. Aiza izay Jesosy avy eo ny soratra masina manozongozana ny finoan'ny mpino tamin'izany. Hatr'izay nodiny ny razana ny domandry mbola tsy avy ihany tiany tompo. Firy izay efa maty izay to mbola tsy tonga ihany tokoa ny tompo. Fa ekeo ny filazan'ny tompo hoe avainganao tano mafy izay anananao. Ry havana malala, miomana amin'ny finoana isika ho fahatanterahany teny fikasan'Andriamanitra. Olona manaiky tahaka ny Maria no tadiavy ny advento, intiny ankizivavin'ny tompo aoka ho tonga amiko araka ny teninao. Ny fahatelo ry havana maranana izao afatra izao
ny fiomanana amin'ny finoana ao anatin'ny advento dia mitaky faharetana. Ho ny epistily nosoratana ho an'ny Hebreo, isika tsy naman'izay mihemitra ho amin'ny fahaverezana fa mandroso amin'ny famonjena ny fanahy. Nandre ihany fa tsy naharitra, nanaiky koa fa ela ny ela dia nihemitra. Firy izay olona natao batisa tamin'ny alitaram-piangonana izay tsy nitety fotsiny fa ndeha atao hoe maneran-tany. Firy izay nanao fanekena mampandray fanasan'ny tompo izay, raha isaina dia antapitapitrizany. Firy ny fanekena efa vitantsika, atraiza ny mahafanekena nyreny eo amin'ny fiainantsika. Fanekena ny soratra masina, fanekena ny antson'ny tompo, faharetana tamin'izay fanekena, atraiza ny faharetantsika. Mba azontsika tsaina ve zany hoe maray tsy hariva dia vakina ny soratra masina dia enona dia ekena dia iainana. Ny fiainona sy ny fanekena vita ihany, fa ny fiainana azy sy ny faharetana amin'ny teny mbola zavatra hafa koa. Fa raha tsy maharitra amin'ny tenin'ny tompo isika dia tsy ho tanteraka amintsika izany teny fikasana izany. Raha ny Jakoba 5:5-7 dia mazava amin'ny filazan'ny soratra masina amin'ny anaran'ny tompo, ary amin'izany dia mahareta tsara raha lahy mandra-piavin'ny tompo, indro ny mpiasa tany miandry ny vokatsoa amin'ny tany, ka maharitra amin'izany mandra-pahazo ny ranonorana aloha sy aoriana. Mahareta koa ianareo mampahereza ny fonareo, fa efa mbiakaiky ny fiavian'ny tompo. Mahareta koa ianareo mampahereza ny fonareo, fa efa mbiakaiky ny fiavian'ny tompo. Akaiky amin'ny filazan'ny soratra masina, fa tsy fantatsika naram-pitsina mbola afaka arivo-taona mindray andro amin'ny tompo toy ny arivo-taona. Nitakina amintsika eo mpiomanana amin'ny advento sy fiomanana ny fiavian'ny tompo fanindroany dia ny hoe mazotoa miaino mianatra ny tenin'Andriamanitra, maneke ny fahamarinany tenin'Andriamanitra ary mahareta amin'ny tenin'Andriamanitra. Amen. Aoka iombona amin'ny vavaka fangatana isika. Raha eo manatona anao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay ary te hisaotranao no ny fotoana sarobidy na ahafahanay miomana amin'ny fiavinao manohy izany fiomanana izany tamin'ity takariva ity, ka ny aino ny teninao, no tao aminao anaiky ny teninao ary aharitra amin'ny teninao. Dia omeo ny fanay masina, ahafanay miaina izany afatra izany, hampahazoto anay amin'ny fiainona, hampanetry tenanay mba anaiky izay rehetra voalazanao, tsy ady hevitra na angatakandrokony amin'ny fanekena, tsy anadino izay nampandrenesinao anay. Ary indrindra tompo, ampahareto izahay, ka naraoviana vao ho avy Jesosy Kristy zanakao ho amin'ny fiaviany fanindroany, dia hifikitra aminao hatrany izahay. Meo anay fahavononana hitsenanao amin'ny fiavinao, meo anay fahavononana ny amin'ny krismasy ho avy izao, ka ho fieverana sahady ny amin'ny iavinao fanindroany izany, efa fiomananay sahady koa ny amin'izay efa nampanatenainao fa ho avy faingana ianao. Apetraka eo aminao ry Tompo Andriamanitray ny fiainanay tsiraray avy reto, eo ny ara-panahinay, eo ny ara-pahasalamanay, eo ny ara-ankonana, ny ara-kasy, ny ara-piarahamonina. Manonona eo aminao reo tsy salama izahay, mety tafahombonao anatin'izao fiaraha-mivavaka izao izy ireny, mety any atokantrano, mety eny an-dalambe na any amin'ny toeram-pitsaboana,
eny tsy fantatra akory fa tonononay eo ambany fampahirezanao mba ho kasihan'ny tanamairinao ilay fananasitrana olona maro. Mivavaka ho andreo manana olana izahay, ho andreo manamanjoa, mivavaka ho andreo tojo fifaliana, ireo miomana amin'ny fanamasina ny fanambadiana zanaky ny fiangonana na zanaka ao Andriamanitra any amin'ny toerana misy azy avy, ireo manana fikasana tsara hanompo anao amin'izao advento izao. Tanterao tompo araka ny sitraponao ny fikasana izy ireny, ary dia toano ireo tompona andraikitrisana ambaratonga eto amin'ny fireneny mba hitondra amin'ny kitsipo amin'ny fahamarinana ny firenenao. Tompo, ataovy mahatsiaro ny kristianina eto amin'ity tanindrazana ity fa manan-karena manana anao na tononona ho isan'izay firenena manitra indrindra azy Madagasikara, mba ho fiangonana tsy ampiraviravy tanana ny manodidina. Izahay amin'ny maha-kristianina anay dia amelona fanantenana n'izay manodidina anay na ny ao an-trano na ny mpiara-miasa na iza, satria olon'ny fanantenana ao aminao zay Jesosy Kristy. Dia ianao tompo no angatahanay, mbola hanafiery anay ahafahanay miara-miazakazaka hatrany amin'izao fiomana ny advento izao. Raha misy izay manery anay tsy raray avy reto, na ny amin'ny tenanay manokana ny amin'ny manodidina anay mety nangataka vavaka taminay, dia tononay am-pomangina izy ireny amin'izao famaranana ny vavaka fangatana izao. Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo any anio izay anina sahazao anay, ary mamela ny eloka tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay miratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Sangana ny fiangonana, andeha ambaratsika mpabe maso ny finoantsika araka ny fanekemponona laharana fahaefatra. Manambara ny finoantsika an' Jesosy Kristy isika dia araka ny teny nataon'ny Jaona mpanao batisa hoe: indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra amin'ny fahotany izao tontolo izao. Sy araka ny teny nataon'ny Andrea hoe: efa nahitany Mesia izahay. Sy araka ny teny nataon'ny Natanaela hoe: Raby ô, ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakan'i Israely. Sy araka ny teny nataon'ny Samaritana hoe: ny tenanay no nandre ka fantatray fa izy tokoa ny mpamonjy izao tontolo izao. Sy araka ny teny nataon'ny Petera hoe: ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona, ianao ny manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay. Ary araka ny teny nataon'ny Tomasy hoe: tompoko sy Andriamanitro. Amen. Raiso amin'ny finoana ny tsodrano atolotra amin'ny anaran'i Jesosy, ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Andriamanitra ahatanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny hareny mivoninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.